Isa. Tsy mandeha mihitsy ty fa soloa le kasika le kasika elia azafady. Dia iray nantsopo eto amin'ny lalana avara-panikeny fiainana any afarana. Arabaiko ianao zany amen dia amen. Tombotsoaka ho ary any maraina mitondra ny teny tapa faharoa amin'ity fivoriana fanao isan-taona ho an'ny mpiandraikitra amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Mino fa ovain'Andriamanitra nambara tonga ny olona ray eto androany amin'ny anara mahagaga an' Jesosy manangana amin'ilay teny voalohany, tapany teny voalohany izay faranana tsy fantoka amin'ny tantarantsika fa kosa anoratra ny tantarantsika vavaondray. Fa ny tapany faharoa ity kosa izay ataontsika izao dia mitondra loha hevitra hoe rivotsipiky ireo mpitarika vodro-bavaka ao amin'ny agenda fitoboam-piangonana 3 ireo andraikitra ireo mpiantsehatra amin'ny vodro-bavaka ho an'ny fitoboam-piangonana agenda ara-paminaniana. Tsika rehetra izay mipetraka eto dia samy mpitarika vodro-bavaka. Inona moa natao vodro-bavaka? Ny sela zany dia toerana kely indrindra amin'ny fiangonana. Ny zavatra lehibe rehetra dia fitambarany zavatra kelikely maromaro. Ny fitambarana izy rehetra mahatonga azy lasa goavam-be. Manantsika le lohany dia ny pastera misy ambaratonga roa ny fiangonana. Ny tempoly aty tempoly sy le fiangonana ny tokantrano.
amin'ny asan'ny apôstôly dia misy andreo amba roa reo a nakao tepola izy sangian koa ny teti-trano tsika zany a afaka ihany koa tsika zany a na any an-tsano na any an-tsena manao asa fanompona ao an-tenantsika ka ny vodro-bavaka zany a no fototry ny fiangonana. Fampidirana ra dia taona vaovao zao misy atsika zao dikan'izany a azakazaka vaovao indray a naseho alohantsika alohan'isy ilay ampiry itsifana ny kirika avomarka pré dia ny fiomananao amin'ilay avomarka sy ny fiomananao a no mamaritra ny alavitry ny alehanao. Tsy afaka nandeha lavitra tsika nandeha tsara raha tsy niomana tsara araka lazain'ny sotra masina foana hoe miomana ianareo miomana foana lazay sotra masina ary ny antony tia fivorian'ny mpiandraikitsy ty dia ny anomana atsika ho an'ilay azakazaka zay natao eo alohantsika amin'ity taonity. Rehefa mifarany ty taonity dia hita miariary a fa ny azakazaka tsara ilay azakazaka tsika rehetra saingy mila tsara ho tsika faingana fa ny fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia azakazaka isam-batan'olona. Zay natony hoe isaky ny farana ny azakazaka rehetra dia hitanao reo ofisialy misy amin'ireo a nandeha voalohany dia misy a nahazo toerana faharoa dia misy nahazo fahatelo ary le faefatra sy ny ambiny tsisy olona nahita amin'ny faefatra sy ny ambiny nefa ry zareo koa manana ny anarany ka tsiraray avy amintsika dia samy manana ny maizy azy mety ao anaty vodron'olo tsika kanefa ny tsiraray avy hoe samy manana ny anarany. Zay ny lazany sotra masina fa ny marina dia velon'ny finoana Abakoka 2:4 ny marina ho velon'ny finoany. Zay ny antony le hoe finoany tsy zavatra azo ampitahana finoantsika tsika rehetra samy amin'ny azakazaka fa olona ray ihany no lasa voalohany. Galatiana 3:11 ny marina dia velon'ny finoany ka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra eo ihany fa ny finoany tsiraray avy no mamaritra ny vokatry ny fiainana satria ny tsiraray avy dia samy azo valipitiany araka ny fikelezanaina. Ny fototra ho an'ny valipiti zany dia miankina amin'ny ezaka vitantsika. Ny fototry ny valipitiantsika dia amin'ny ezakatsika. 1 Korintiana 3:8 tsiraray avy dia samy azo ny valipitiany araka ny fikelezanaina ny fisasarana ka ny valipitiany zany dia mifamatotra amin'ny fisasarany tsiraray avy ka rehefa mahazo valipitianao aza mitaraina fanontania aloha fisasarana vitanao aza be taraina anontania aloha ny fisasaranao satria tsy afaka omenanao valipiti mihoatra no ny fisasarana vitanao. Araka ny tsidritsika foana araka nylay fampianaram-panompon'Andriamanitra dia mitaha isam-batan'olona Andriamanitra. Isaia 51 1 2 3 nantsoko fony izy irery dia efa natsoko miresaka ny Abrahama izy manondratra isam-batan'olona izy. Salamo 75 5 hatramin'ny 6 ny fisondrotana tsy avana ivaratra na ny angla rehetra na ny quartier fa Andriamanitra ny mpanandratra ary koa mpapirorina manandratra isam-batan'olona izy zay manompo a dia izy no atsainy raiko. Jauna 12:24 ka hatramin'ny 26 zay manompo a dia ho atsainy raiko. Manambina isam-batan'olona ihany koa izy. 2 Korintiana 9:6 ka hatramin'ny 8 aoka ny tsiraray avy samy amaritra ny eo am-poniny zay omeny azy ka resaka isam-batan'olona io ny tsiraray avy a dia arak'izay nikasainy tao am-poniny aoka izy a nomeny tsy amin'genongenona ozy izy a na amin'ny alahelo faneriterena fa mpameha fifaliana ny tian'Andriamanitra. Tamin'ilay couple tao amin'ny mpanambadiana tsy nitahin'Andriamanitra miaraka fa isam-batan'olona raha manome mihoatra le raha matovady dia nomen'Andriamanitra be kokoa izy fa tsy resaka monsieur dame fanomezana
raha le rangavatiny manome be kokoa dia lelenga nomen'Andriamanitra be kokoa ka mamay valopty izy araka fisasarany tsiraray avy manavaka ny tsiraray koa izy araka nisan'ny tsiraray avy Malaka 3:17 mampisongadina isam-batan'olona izy ary dia hoa izy o Jehova takany lehilahy zay manavaka ny rakitsarobidina zay manavaka ny zanalahy zay manompo azy ary dia iverina izy ary hitanareo mahasamy hafa raha tsy fanasiny marina meloka sy manompo an'Andriamanitra dia izay manompo azy tsy manompo azy ka resaka isam-batan'olona voatsindry tsara mamaly fity isam-batan'olona izy Apocalypse 22:12 indro tonga faingana ary ty apelatanako famalina amin'ny tsiraray avy araka ny asany avy ka zava-dehibe manana le fotom-pisainana le hoe isam-batan'olona ity ary fahatsiarovan-tsaina tsy natsonitsika hidokadoka olona na koa manipone olona zany fa aoka samy anao ny tsiraray avy tamin'ny bebe moa voateny momba zay tamin'ny fampianarana voalohany tokony samy fototra amin'ny azakazaka isam-batan'olona manaova manina engane ny tsiraray avy samy mahazo fahasoavana mba hifantoka amin'ny maha isam-batan'olona na izany azy ny valom-pitiatsika dia voafaritra araka ny fatokitsika refesina mifatokitsika tsy hoe manao le asa fotsiny fa mifatokitsika koa manao le asa ary zay nitsindriny Jesosy amin'ny Luka 16:10 zay matoky izy amin'izay rehetra kely nataona dia kely indrindra dia lasa ho lehibe iny tsy afaka nahazo ny betsaka ianao raha tsy matoky aloha ny kely indrindra maheno anao olona hoe voamena micro ny olona amin'ny altara amin'ny fahifitabernacle dia mahita afo ianao ohatrany hoe papa mihitsy le mitena mety hitondra complet ohatran'ny papa ianao fa tsy midika zany hoe azo afo ohatranazy izy fa jereo aloha ny fiandohan'ny papa zay matoky amin'ny kely indrindra nisy olona nanome clip 2 andro lasa zay tamin'ny asa fanompoan'ny papa dia micro misy fil ma tsy voafehitra ihany ianao arak'izay fitratran'le câble dia misy olona nefa miteny hoe raha hitanao mamamena izany micro misy oatra zany dia andeha hodikodiny ao dia hitanao nositra nanomboka tamin'ny micro talohan'ny micro nefa dia mitena amin'ny vavakoa fonina izy vavafonina satria si bishop abioe zany no mpanao enregistrement dia manana an'ilay kasety le enregistrena ny portena zany dia tonga zay izy nandraikitry voalohany izy dia mividy ianao zany kasety isaka fivoriana atao amin'ny abioe ka raha voasorinao eo azahoana feana dia tsy maintsy tsoahana indray aloha le câble dia afindra amin'le speaker amin'le baffle fatokina amin'ny kely indrindra ary eto ny lesona tsoahana raha mpitarika vodrom-bavaka ianao tsy fantatrao hoe aiza nitondran'Andriamanitra ianao tamin'izany ohatran'ny hoe mpitarika vodrom-bavaka araka ny tao vodrom-bavaka dia ny olona efatra zay za koa dia ny assistant fa natoky dia nitombo fito zay dia aveo 12 dia 18 tsy fa tsy nihena mandrakizay na indray mandeha ary fa mifatrokina mbola tsy diso mihitsy zany nandray notika hatramin'ny 88 nanao asa fanompoana amin'ny olona 30 ohatran'ny olona 300 ary 300 ka raha mpitarika vodrom-bavaka ianao zao tsy fantatrao fa eo mpanamboarana ianao ho lasa fitory filazantsara nasionaly mirehitra tsara ianao mandehandeha tseroa gaga ny olona finony ty manjo efa eo aminatin'ny fanamboaran'Andriamanitra ianao ka Andriamanitra tsy mandrefa ianao araka ny volume zany fa ny kalitao
tsy nabetsy mifankakaly tao. Tsy haiko aloha izay toroteniko tamin'izany fa fantatro fa manoka tena amin'ilay izy. Ary ny tena fototra ny mpitarika vondrom-bavaka dia ny firehetana. Mety tsy fantatra eo ny mahavita betsaka fa ataovy mirehitra tsara ianao manao le kely aloha izay anjaranao andraikitra eo. Izay matoky amin'ny kely indrindra dia ho raisina tahaka ny olona marina koa amin'ny lehibe. Miainga amin'ny kely indrindra aloha vao amin'ny lehibe. Ka le mpitarika vondrom-bavaka zany aloha tena mpisarika fitobom-piangonana. Ka aza mijery ny tenanao olona ordinaire ianao fa tena temboka faran'izay lehibe ianao ao amin'ny fitobom-piangonan'Andriamanitra. Tsy olon-tsotra ianao. Mety hoe olona tsy mahalala anao amin'ny toerana misy anao aloha fa mpisarika fanahy ianao. Aoka mpitarika vondrom-bavaka rehetra eto miteny hoe zaka mpitarika fanahy. Ataovy tsara amin'ny fonao tsara. Averena tahaka ny olona mandraindraikitra ianao mpitona fanahy aho. Ka aza raisina ohatra ny olona tsotra ianao fa mpitona fanahy ianao. Ary fantatsika fa tsisy fiara mihetsika raha tsy aloha chauffeur. Tsisy roplanina nanidina raha tsy eo ny piloty. Tsy afaka hita roplanina ianao. Eny fa na dia teo arany misy ny autopilotage tsy maintsy misy piloty foanao satria mety hoe raraka ny autopilotage iny nisy herinandro vitsy lasa zay nandeha voyage international ahako dia taraiky zay teo amin'ny aéroport satria naniny satria tsy mandeha le pilotage automatique. Tsy afaka manao le sidina le pilotage automatique dia tsy maintsy mitady olona mahay man'le pilotage manuel izy. Tsisy zavatra vitan'olombelona ka tsy ho raraka ka mila pilote tsika. Tsisy vondrom-bavaka hitombo rery zany fa tsy maintsy misy olona aloha misofera an'le izy. Ka no fahasoavan'Andriamanitra olona efatra tarito avy ao amin'ny vondrom-bavaka makatem-piangonana. Tsisy hoe refina andraikitra rehetra ao amin'ity fanjakan'Andriamanitra ty ka tsy hoe isy olona mpitarika tsara. Dikany hoe chauffeur zany dia ianao no mitarika ary aloha. Ianao tsy mbola nahita chauffeur ka anerina. Ny conducteur ny anerina fa ny chauffeur tsy maintsy eo aloha. Amin'ny maha-pilote ianao ataovy ny andraikitra ao ary aloha ianao zay manaova maina mafy. Ty taony ty ny vondrom-bavaka izay tarihanao dia hitombo amin'ny fomba astronomika. Zavatra rehetra mety hitombo. Teneny hoe afaka mitombo izy zavatra rehetra. Teneny hoe vondrom-bavaka afaka mitombo. Jereny hoe fiara raha mijery ianao le fanariana misy karaza fiara zany mandeha 300 km/h. Fa ny chauffeur nefa no mamaritra hoe mahatonga traizy ny fiara. Misy sasany 300 000 km zany ny fiara fa ny fitondran'le chauffeur azy zany tsy mihoatra ny 50 km/h. Zany hoe tsaraka le fahaiza manao le fiara ny hitondrany azy dia mahavita lavitra be izy. Jerenge ny fiainan'olona ny anao zao vondrom-bavaka izy 5 foana nisy olona ao nefa efa 5 taona zay tokony retraite ianao raha zany. Miala amin'ny vondrom-bavaka ianao raha 5 foana nisy any olona ao nefa efa 5 taona. Olona vahoaka marobe manodidina anao, be dia be ny trano manodidina ao amin'ny toerana misy anao dia nefa olona efatra foana amin'ny vondrom-bavaka nandritra ny herintaona. Ianao chauffeur ny fanahy na dia eo ary fahaiza manao le vondrom-bavaka. Tsy maintsy misy foana le hoe mpitarika vondrom-bavaka